Manolotra ny arahaba tompoko. Raha mahakasika ilay rivo-doza Fredy ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika dia mihamana lavitra morontsiraka Madagasikara hatrany izy, any amin'ny manodidina ny 3,5 sy 300 kilometatra andrefana somary avaratra andrefa Morombe zao nisy azy any tamin'ny takariva teo. Raha mahakasika ny fizotrany dia mianavaratra andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 200 kilometatra isan'ora. Mbola voasokajy ao anatin'ilay antsoina hoe cyclone tropical hatrany izy izay mitondra rivotra 110 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Raha izay fizotrany sy fiksahany izay dia miataka amin'ny morontsiraka Madagasikara hatrany ity rivo-doza ity. Araka izany dia tsy misy ahina intsony ny mahakasika azy hatreto ary ity ihany koa no filazana farany mahakasika ity rivo-doza Fredy ity raha tsy misy fiovana goavana mahakasika azy. Raha ny toetry ny andro any an-dranomasina dia somary mbola mikorotana hatrany aloha noho ny fisiny mety hiteraka alon-drano ihany izy any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefan'i Madagasikara iny. Ho an'ny mpiandriaka manomboka eo Abesalampy ka hatrany Cap Sainte-Marie zany dia mila mitandrina fatratra rehefa mivoaka miandrika na aleo mbola tsy miandrika mihitsy aloha raha azo atao mandra-pilamina ity rivo-doza ity. Vinany toetry ny androntsika eto Madagasikara kosa indray amin'ny ankapobeny dia saika mbola hisitraka orana aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara hatramin'ny zoma ho avy izao. Afa-tsy ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana iny no miamaina miandalana. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara any amin'ny faritra Sava, Sofia, Diana dia saika ho maina ihany koa ny andro fa ny faritra hafa dia mbola hitohy hatrany ny oram-pahavaratra. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina ary dia azorana malefaka ny any amin'ny morontsiraka i Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Azorana tandrifindrahona ny manodidina ny faritra Ivoeny. Ny voamaraina be ihany koa dia mety mbola hisy ny orana tandrifindrahona aty amin'ny afovoantany fa hisava miandalana ihany zay rehefa misandratra andro. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana ho maina aloha ny any amin'iny faritra Sava, Diana, tapany avaratry Sofia, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Nosy, Androy ary manodidina ny ampany. Faritra hafa dia toy hatrany ny oram-pahavaratra. Raha ny vinany maripana dia manodidina ny 5-30 degré maripana ambony rindra any amin'ny faritra Sofia, 320 ka hatramin'ny 720 degré zay ho an'ny afovoantany, morontsiraka Atsinanana amin'ny 20 ka hatramin'ny 330 degré. Vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia ho maina aloha amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe, Anosy, Androy ary manodidina ny ampany. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa, mety alohavana na arahana tafiotra hatrany zay orana izay. Vinany maripana eo amin'ny 5-30 na 7-30 degré maripana ambony rindra any Maheva tanàna sy ny faritra Sofia, 320 ka hatramin'ny 420 degré ho an'ny faritra anatiny. Vinany toetry ny andro ny sabotsy ary namaranantsika azy dia saika miamaina aloha ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara. Mety hisy ihany ny orana tandrifindrahona any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Mpaka hatrany Taolagnaro, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Analanjorofo mety azorana tandrifindrahona koa ny faritra Boeny sy Betsiboka. Ny alina ny vinavinaina mety hisy erijika isina orana tandrifindrahona indraindray ny any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ary Moromania. Ny faritra hafa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny vinany maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4-30 na 5-30 degré maripana ambony rindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia, 320 ka hatramin'ny 520 degré ho an'ny faritra anatiny. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Mbola mitohy hatrany ny fizaram-baovao ao amin'ny page Facebook. Raha toa ianao liana amin'ny resaka toetry ny andro dia asainay manokana ianao mba hanisy zay ny page Facebook Fohy be famantarana ny toetry ny andro. Ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray azy.